Faly miarabantsika tsy avindray tatro latsinainy fa 7 ny volana aogositra izao. Sotran'Andriamanitra tranontsika izay mbola manome ny herinao antsika ary mitantana antsika ny amin'ny fahamarinana trany. Alohan'ny dirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara indrindra sotranao indray izay fa mbola nomena tombonandro ary nomena tombo-taona fa ny mandray ny herinao, ny fitiavanao, mahalala ny fitiavanao ary ihany koa mandray fankahirezana avy aminao. Tompo mitenena manoloana anay fa voninkaino anao izahay ary avozy ao aminao mandrakariva izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpandova. Nalaina Matthieu 5:17 manao hoe kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova andeha hovonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Amen. Ao amin'ny fanoharana momba ny tanim-boaloboka dia nasehon'i Jesosy tamin'ireo jiosy ny tena toe-javatra nisy azy ireo. Naneo an'Andriamanitra ilay tompo-trano ny tanim-boaloboka dia ny firenena jiosy izay voadidin'ny lalan'Andriamanitra izay tokony hitahiry izany tahaka ny vahoaka voatokana sy miavaka amin'ny firenena hafa rehetra ambonin'ny tany. Naneo amin'ny fiangonany izy ireo ny tilikambo ny orina atao amin'ny tanim-boaloboka. Nitaky ny ampahamboakatra marina tamin'ireo mpiasany ilay tompon'ny tanim-boaloboka. Tahaka izany no nitakian'Andriamanitra tamin'ireo jiosy fiainana mifanaraka tamin'ireo tombontsoa masina izay nomena azy ireo. Saingy tahaka ny namonoan'ireo mpiasa tany izay tsy mahatoky an'ireo mpanompo no namonoan'ireo jiosy koa n'ireo mpaminany izay tonga teo aminy mba hitondra ny hafatr'Andriamanitra. Tsy vitany hoe nandanjana an'ilay tokana izay voatendro mpandova ny tanim-boaloboka fotsiny ireo jiosy mpiavonavona fa ny hevitra ny hitazona ny tanim-boaloboka ho an'ny tenany. Toy izany no nanehoan'i Jesosy tao amin'ny fanoharana nataony amin'ireo fikasana maizina nataon'ny jiosy hamelezana azy. Rehefa avy nandrea azy ireo nanonona ny didim-pitsarana ho an'ny tenany ihany tamin'ny nanamelohany an'ireo mpiasa tany ratsy fanahy Jesosy dia nijery azy ireo tamin'ny maso feno alahelo sady nanohy hoe tsy mbola mivakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Hoy izy Matthieu 5:20 indray manao hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka omena an'izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho toritory fa nazovy no ianjerany dia ho mongomongo. Betsaka no naverimberiny jiosy ny tenin'ireo faminanian'ireo tamin'ny fampianaran'ny vahoaka tao amin'ny sinagoga ary nilaza izany ho ilay Mesia ho avy. Saingy nampifindraisin'i Jesosy tamin'ny vato izay no lavy ny mpanao trano kanefa tonga vato fototry ny fanorenana rehetra ilay mpandova no vonoina tamin'ny fomba tena fahabibiana. I Kristy mihitsy no namorona ny rafitra jiosy, ny fototry ny tempoly izay lafo vidy, ny tandindrina izay notondroan'ny fanompoam-pivavahana izay fanaovana sorona. Ary izy ihany koa no natanteraka ny teny izay voalazan'ny mpaminany rehetra teo aloha. Tena tombontsoa antsika ankehitriny anefa ny fananana azy satria ireo tombontsoa rehetra izay nomen'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia nomeny manokana ho antsika izay voafidy manokana ary nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Noho izany dia raiso zava-dehibe tokoa aminao, raiso tena zava-dehibe aminao ny fananana an'izany ary matokia fa efa nomeny Tompo anao ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra ny amin'ny teny fikasany, ny amin'ny hatanteraka ny sitrapony. Amen. Irainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mbola mihay anay, mitahy anay ary mamposaka ny fahazavanao aminay.
Tompo tantany manjakariva tsy ho very izahay fa tanterao ny teny fikasanao eo amin'ny isa-tokantrano, eo amin'ny mpiaino tsirairay avy an'izao fandaran'izao. Ka hijoro vavolombelonao anie izy ireo noho ny soa rehetra efa nataonao teo aminy ary hijoro mahatoky tokoa ny amin'ny fitantananao ny amin'io avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.